information. Tsy mety intsony ny mitaza-potsiny manoloana ny olana mianjady amin'ny vahoaka Malagasy hoy ny GTL na ny Gasikara Tanindrazana lovasarobidy. Vahaolana telo androany no nomeny GTL ny Filoham-pirenena hamahana haingana izao fahantrana izao. Mila renina ao anatin'ny fotoana fohy ity firenena ity ka izan'izany tokony hamarotana ny andramena ny giazan'ny fanjakana mba hahafahana mampidi-bola farak'izay haingana. Mila renina ity firenena ity. Mila renina ity ary zay nahatonga anay manao an'io plan Marshall io. Zavatra azo lazaina hoe tsotra, tsy mora akory, fa tsotra, mazava, kanefa heverinay fa afaka ahitana fanarenana ao anatin'ny fotoana fohy. Ireo zavatra lazaina ireo. Ohatra raisiko ohatra fotsiny ny andramena, famarotana ny andramena. Tsy olana mihitsy ny anomezan'ny sitesa ny autorisation spéciale amarotantsika an'io andramena io. Efa vola dolara anjatony maro million de dollars no azontsika amin'izay. Ohatra fananganana an'ireo banky Malagasy ho fampandrosoana ny resaka fametrahana solima vola miliara ariary no tombotsoa azon'ny fanjakana raha ohatra ka hoe solima averina. Fa eo no marina tsara fa ireo société privée pétrolière privé ireo manohy ny asany. Fa ny solima kosa dia no mamatsy solika ny fitondram-panjakana sy ireo orinasa rehetra izay miankina amin'ny fanjakana. Tokony ho atsangana ny gouvernemanta vaovao izay tsy ahitana fa tsy ministera tsy mihoatra ny 20 miampy olombanina mandala ny fahamarinana. Eo amin'ilay sosokevitra ilay hoe gouvernemanta vaovao tsy tokony hihoatra ny 20 fisitsiana koa zay zavatra zay. Ary indrindra mba olona ala ny fahamarinana ary olona vanina. Fa raha tsy ny fahamarinana no apetraka amin'ny fitatanana ty firenena ity tsy misy fanarenana, nofinofy izany fanarenana izany. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.